Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadanany mamirapiratra eo amin'ny vonany ho antsika rehetra raha lasa ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy. Ijery tantara anankiray isika, tantara efa diso fantatsika rehetra, ny Matthieu 9:7-20 hatramin'ny 7:20 ny soramandry dia hoe ny nampitsaharan'i Jesosy ny tafio-drivotra. Hitantsika ihany koa ny tantara any amin'ny Marka 4:5-7 hatramin'ny 1:70 ary mbola miverina izany tantara izany any amin'ny Luka 4:2 hatramin'ny 5:20. Amen. Ny amin'izany tantara izany dia efa fantatsika rehetra Jesosy Kristy rehefa eo amin'ny toko sy andiny eo ambony nampiaina fahagagana be da be isan-karazany selon ny fanaindren'Andriamanitra ny amin'ny ministera izay notanterahana, dia niondrana tsambo-kely izy niaraka tamin'ny mpianatra. Fa tamin'izay hoe fiondranany an-tsambo-kely izay dia ambaran'ny soratra masina fa nisy tafio-drivotra nisy amboaravoarany ranomasina, nisy tempety izany, de tsindrin'ny soratra masina araka ny soratra voasoratra mamintina eto zany fa natory Jesosy Kristy. Fa tao anatin'izay hoe Jesosy Kristy natory izay dia ny mpianatra kosa dia en panique ny mpianatra satria nisy fisamboaravoaran'ny rivotra sy ny tempête ary tao anatin'izay dia niteraka tahotra sy orooro ho an'ny mpianatra. Dia izay le niresahako teo hoe en panique ny mpianatra, de ny fiafaran'ny tantara dia namohan Jesosy Kristy ny mpianatra hoe tompoko vonjeo izahay fa maty zay lay tahotra, izay lay panika satria misamboaravoara be ny rivotra sy ny ranomasina. De hoy Jesosy Kristy eo amin'ny 1:20 nahoana ny sary tahotra ianareo ry kely finoana. Dia nitsangana izy ka nitenen'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manahoana roatra re io, fa ny rivotra sy ny ranomasina dia manaiky an Jesosy. Rehefa mamaky an'ity Luka 9:7-20 andramby 7:20 no fitenintsika fohy teto ity ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino mandinika ny soratra masina dia ny zavatra hitan'ny olona sy mibahana be eo amin'ny fijeriny de hoe Jesosy mafy be, Jesosy mpanao fahagagana, Jesosy mibaiko rivotra, mibaiko tempête sy ny sisa rehetra. Zay daholy no zavatra voizin'ny mpitondra fivavahana sy ny mpino mamaky baiboly. Fa anio dia anambara zava-miafina somary ara-panahy ao ambadiky ny soratra masina novakitsika natao famitinana teo. Ny zavatra ambarako atsika dia hoe misy Jesosy Kristy eto, zanak'Andriamanitra velona, misy vatana kristika, Kristy voaositra oin, ary ny mpanositra dia ny raitsi-to. Ary izay zava-miafina ambadika ny amin'ny resaka vatana kristika izay no hitondrako afatra sy mba fizarana ampitaiko amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Ilay mistery ara-panahy ao ambadik'ilay antsoina hoe vatana kristika dia ilay vatana miaina confort, miaina paix, miaina fiadanana eo ambonin'ny
savoritaka sy ny tempeta sy ny fahoriana araky ny voasoratra sy efa fanambaran' Jesosy Kristy hoe ety am'ty zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo zao. Eto am'ty Matthieu 5:17 hatramin'ny 17 ity zany dia misy vatana kristika mandresy izao tontolo izao. Averiko tsara hoe eto am'ty soratra masina nitondrantsika famakiana tsotra sy famitinana miainga amin'ny tantara, tempête sy ny vatan'ny mpianatra izay en panique. Eto ity zany dia misy vatana voaositra, vatana kristika izay miaina confort ao anaty sy eo ambonin'ny tempête, eo ambonin'ny fahoriana misy eto am'ty izao tontolo zao ity. Ary izay fenkevitra izay ny zava-miafina ao ambadik'izay no ampitaiko aminao hoe mila maharay ny ositra avy amin'ny ray tsy toy isika. Mila marina amintsika ny soratra masina. Mila manana vatana kristika isika, tsy izao intsony ny velona hoy Paoly fa i Kristy no velona ato anatiko. Zay isika vao afaka mahita afaka manana ny vie éternelle ao anatitsika, afaka mahita confort eo ambonin'ny savoritaka sy ny désordre ety am'ty zao tontolo zao ity, amin'ny endriny be da be isan-karazany izay tsy ho tany saiko intsony fa efa fantatrao mihoatra ny fahafantarako. Averiko tsara hoe mila olona mpino manana vatana kristika isika, tsy izao intsony ny velona fa i Kristy ny velona atao anatiko. Izay isika vao afaka ny ho mpino ahita confort. Ilay confort dia tsy confort izao tontolo zao fa confort fiadanana vie éternelle eo ambonin'ny korotana sy ny désordre ety am'ty izao tontolo zao ity. Io vatana kristika io dia tsy vatana miditra sy mivoaka ny fiangonana. Io vatana kristika io dia tsy vatana mpihinana ambolo ny soratra masina, mpandray atendrony, tsy vatana tia miady hevitra be fahatany sy mpanamary-tena sy ny sisa be da be. Tsy vatana mpitondra fiangonana, mpitangodima sy mpihinana rakitra, ampahafolo-karena, voka-dehibe. Tsy vatana tahaka an'izany fa vatana manana ny ositry ny ray tsy to ao anaty, manana ny confort, vie éternelle, fiainana mandrakizay. Zay zava-panahikely izay no diloilo fanosorana mba zaraiko sy ampaherezako anao. Tianao Jesosy. Veloma tompoko. Amin'ny manaraka indray.